rehefa tonga eto antsika dia oararotsika ny fotoana tsisy fotoana very mihitsy a na dia kely aza fa tena hoe andraisanao zavatra avy amin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao a raha jerentsika ny baiboly araka ny efa fantatsika fa ny teny no namoronan'Andriamanitra n'izao rehetrarehetra izao. Zany hoe mandraka androany Andriamanitra dia mbola miteny, dikan'izany tsy mbola mitsahatra mamoron'Andriamanitra hatramin'ny androany. Raha marary ny taova ao anatinao dia afaka mamorona taova vaovao anao Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Ny soratra masina any koa dia milaza manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristina hoe avy amin'izay eno. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ohatra antsika izao rehefa mazoto ny miainy toriteny na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy matanjaka ny finoana ao anatinao. Ka mampahery anao izay kivikivy tonga eto aho tsy tokony ho kivy ianao satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Aleloia. Na dia tsy misy délivrance atao azy eto amin'ity toerana ity dia izao zavatra hitao anatin'ny baiboly a. Matetika Jesosy rehefa manao délivrance dia ozy ny soratra masina manao hoe ary ny teniny ihany no namoahany andreny na nanasitranany andreny. Izany hoe tamin'ny alalan'ny teniny dia be dehibe ny olona sitrana, tamin'ny alalan'ny teniny dia be dehibe ny devolo ripaka. Ao anatin'ny fandranesanao ny tenin'Andriamanitra dia ny fahavalonao dia ho ripaka eo anoloanao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Andao andinika soratra masina antsika tamin'ny filazantsarany Matio a toko faha 20. Matio 20. Dia toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy a. Ny andininy voalohany. Matio toko faha 20 a, ny andininy voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'izany ora izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary Jesosy miantso zazakely anankiray hankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy nareo. Averiko andriamanteny 17 iny manao hoe ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Tozantsika ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 7 a dia ny andininy 7 ny vaky ny tenin'ny soratra masina manao hoe jaona toko 7 ny andininy 7. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra any ankibon-dreniny indray va izy ka ateraka. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Andiny 5 Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka amin'ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Aleloia. Zay andalan-tsoratra masina vitsivitsy zay a. Mbola be dehibe moa ny vaky teny ho resantsika rehefa avy eo satria dia mianatra tsika eto androany. Nanantona an' Jesosy tompo ny mpianatra dia rehefa nanantona an' Jesosy ny mpianatra dia ohatry ny olona rehetra ihany samy manana ny mahamaiky azy. Fa teto ny zavatra nahavariana dia ny fanontaniana ny hoe iza moa
no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ny olona rehetra teo zany a, ny apôstôly tonga teo dia somary oatra ny ady toerana ihany hoe izy aminay miromby folo mirahalahy reto no heverina fagoavana indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao. Tsy dia nisy zavatra hafa aloha teto nangatahany reto mpianatra reto fa miresaka ny fanjakan'ny lanitra ny resahany teto hoe iza ny goavana. Asa i Peteraka mba mety nanantena manao hoe satria za mafana foa dia mety ho zany goavana indrindra ao. Mety nanontany koa Jaona manao hoe mety ho zany ho valin'ny tompo manao hoe Jaona ny lehibe indrindra ao. Ary na dia Jodasy Iskariota aza tamin'ny fotoana io dia mba nieritreritra ihany koa manao hoe satria za ty amiko kitapom-bola sy ny kitapom-batsy tsy mihinan-kanina reo rehetra ty amiko mety ho za koa ny lehibe indrindra ao. Mety nandeha daholo zany rehetra rehetra zany. Fa ny fomba fijerin'i Jesosy tompo teto dia hafa mihitsy. Tsy nijery ny olona araky ny paoziny ivelana izy, tsy nijery ny olona anankiray araky ny traikefana izy, fa naka zazakely anankiray. Dia rehefa naka zazakely anankiray ny tompo dia ozy izy mantsy ny olona rehetra teo manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka n'ity zazakely ity dia tsy hiditra mihitsy ianareo ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha tsy miova ho tahaka ny zazakely. Dia nalain'i Jesosy ny zazakely. Io moa raha ho atsika izay manana zazakely dia rehefa dinianao io zazakely io tsotra ny zaza, tsy mbola mahay manota ny zaza, tsy mahay mandainga ny zaza, tsy mahay me tsara vela tsy ny zaza, ary ny zaza dia voanateraka indray zany hoe tsy malana na inona ny zaza akoatry ny minono amin'ny reniny. Tsy miraharaha zay fahotanana izy fa zavatra tokana izy mama fa te hinono zay ny zaza zay. Ary io zaza io no nakan'i Jesosy fanoharana hoe raha tsy miova ianao za ka ho tonga tahaka zazakely, zany hoe lasa manana toetra ny zaza io, lasa manana n'ilay toe-pony ilay zaza, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Zany hoe raha diniana seritreretina reo olona. Tena marina le tenin'i Jesosy manao hoe eto sady tery ny lalana mankany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy, vitsy no mahita azy satria lay fiovana takin'ny baiboly manana n'ilay toetra tahaka ny zaza. Firy no tafaverina amin'io natiora vaovao io, firy no tafaverina amin'io. Ary zany natokany Jesosy miteny rehefa nanantona azy ny mpitondra fivavahana anankiray i Nikodemosy, dia nampianatra Jesosy an'io lehilahy lehibe amin'ny mpitondra fivavahana tany a jodaisma io. Dia ho Jesosy mantsy Nikodemosy, lazaiko aminao Nikodemosy fa tsy maintsy ateraka indray ny olona izay vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahy izay vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo azo foana fa tsy maintsy ateraka indray ny olona anankiray zay vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraka indray, tsy maintsy atao inona zafady, tsy maintsy ateraka indray zay vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra.
azavaiko aminao zany atao hoe ateraka indray ohatran'izao zany atao hoe ateraka indray zany ny zazakely anankiray a rehefa ao anatin'ny kibony mamany ao dia tsy mahalalana inona naina izy ao anatin'ny kibo ary ranomarina azy io zazakely ao anatin'ny kibo mandritra ny 5 volana dia tsy mieritreritra akory izy manao hoe misy tontolo hafa ny any ambonin'ny tany akoatra ny ty ato anatin'ny kibo ty fa zavatra mahafinaritra azy dia ao anatin'ny kibo ao tsy mieritreritra n'izany izy manao hoe misy an'izany bioririka zany hono misy an'izany anosy zany hono misy an'izany hitosy zany hono izy ao anaty kibo ao fa miaina tsara izy ao anatin'ny kibo ao dia zao tsy ahita ny tontolo hafa mihitsy io zaza io raha tsy ateraka indray afaka 5 volana ary rehefa teraka somatsara izy afaka 5 volana dia tsy hiverina tsony ao anatin'ny kibony reny fa tontolo hafa mihitsy ny ainany dia ohatran'izany tsika io ohatran'izany tsika ny olona anankiray tsy mbola nateraka indray dia tsy mieritreritra hahita fiainana vaovao hafa mihitsy fa rehefa nateraka ilay sika dia mahita tontolo-piainana vaovao ary za milaza marina aminao androany fa ho anao raha ateraka indray androany dia isy tontolo mbola tsy nyainanao fa hiainanao zany amin'ny anaran' jesosy kristy alleloia zany ry avana ny mahatonga ny baiboly miteny hoe raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra tena tsy mahazo ary tsy ho tafiditra mihitsy raha tsy miova tahaka ny zazakely hoenarantsika amin'ny tsipriany mihitsy androany ny fiovana zay tokony ho hita eo amin'ny fiainany mpino satria za mahita hoe tsy ampy fotsiny hoe efa tonga mpivavaka tsy ampy fotsiny tonga hoe mpiara-miasa amin'andriamanitra tsy ampy fotsiny hoe nanaovan'andriamanitra fahagagana tsy ampy zany hoe sitrana ny kanserako tsy ampy zany tsy ampy fotsiny hoe pinoa tsy ampy zany tsy ampy fotsiny hoe za pastera na ianao diakona nalo olona tsy ampy na hoe za tena mpianiraikitra be mihitsy ao anatin'ny fiangonana anankiray tsy ampy fotsiny zany fa ny zavatra anankiray pasiporo anankiray andehananao hiditra ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra dia voalazany baiboly eto manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra ozy teo hoe tsy ampy fotsiny ny hoe za efa mpiandraikitra za efa mpanompon'andriamanitra za efa zao ny toerana misy ahy tsy ampy fotsiny hoe manana maro-pakasitrahana be dehibe ianao azonao tany am-piangonana maro samy hafa fa ny pasiporo anankiray hidirantsika ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra dia ny fahateram-baovao ao amin'ny kristy hitiaika ao an'andriamanitra zasy ianao alleloia hiverina kely tsika aloha ato amin'ny genesis 12 hianatra ny tantaran'ny abrahama melohan'ny hidirantsika zavatra hafa genesis 12 ny andiny fito amby roapolo zao ny vaka ny tena amin'ny anaran'i jesosy tompo genesis 12 andiny fito amby roapolo manao hoe ary izao no taranaky tera niteraka ny abrahama sy naora ary harana niteraka ny lota ary maty harana raha mbola teo anatrehan'ny tera rainy tany amin'ny tany naterahany dia atao orany kaldianina ary abrahama sy naora dia samy nakavady ho azy ary ny anaran'ny vadin'ny abrahama dia saray ary ny anaran'ny vadiny naora dia milka zanakavavy ny arana ray milka sy ray niska ary momba saray tsy mba nananjanaka ary tera nitorany abrahama zanany sy lota zafiny zanakiarana ary saray vinantovaviny vadiny abrahama zanany dia niaraka tamin'ireo ka niala tao orany kaldianina akany amin'ny tany kanana dia tonga tao arana izy ka nonona tao ary 5 taona 5 taona ny andro ny ainany tera dia maty tao arana izy ary o Jehovah tamin'ny abrahama
mandehana miala any amin'ny taninao sy niavanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany zay sehoko anao dia atonganao firenena lehibe ao sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita zay manisy soanao fa hanozona zay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Alleloia, alleloia. Enonao tsara ny zavatra mitranga teto. Ny tany razany Abrahama dia tany amin'izany tanàna atao hoe Oran Kaldiana zany. Raha mijery ny saritany tsika ny misy an'izany atao hoe Oran Kaldiana dia faritra ny Babilôna ny misy an'izany, toerana tany Babilôna. Ohatrany hoe faritra anankiray na région anankiray tany Babilôna misy azy. Dia nisy vanim-potoana hiterarain'i Abrahama resy lahatra anapa-kevitra ho any amin'ny tany Kanana. Rehefa niainga izy niala tany amin'ny Oran Kaldiana dia tsy tonga tany amin'ny tany Kanana fa voalazan'ny baiboly novakitsika teo fa nijanona tao amin'ny tanàna atao hoe Arana. Taiza hoe Arana. Ary maty tao hiterarain'i Abrahama rehefa feno 500 taona. Firy taona hoe ndray andro any tsika anao question pour un champion dia tokony tadinao zany. Firy taona tsara hoe terany maty taiza izy ny maty tao Arana. Lazaona ko hakinao maty tao Arana ny papany Abrahama. Raha ny marina dia tao Arana tao ny fambolendo i Abrahama. Tao zany no tany razana satria nilevona tao mihitsy ny rainy Abrahama. Zao anefa Andriamanitra nahita ny toam-pony Abrahama ary te hanao zava-baovao eo amin'ny fiainan'i Abrahama. Andriamanitra ny zany tsy maintsy miteny Andriamanitra ary nilaza mahitsy Andriamanitra manao hoe toko 12:1 ozy izy manao hoe miainga miala mantsan'le toerana tao Arana io le nahafatesan'ny tera miala ianao ao dia mandeha any ianao makany amin'ny toerana sy ny tany zay asehoko anao dia ahatonga anao firenena lehibe ah. Ny tenan'izay ten'izay Andriamanitra fa tsy azon'Andriamanitra tanterahana tao Arana zay tenin'izay. Tsy afaka nanatanteraka ny promesiny tamin'ny Abrahama tao Arana Andriamanitra fa izao tsy maintsy niala tao aloha i Abrahama. Ary rehefa niala tao i Abrahama dia raha vakitsika io andalatsotra maso io dia misy fitahina anankifito goavana be zay nomena Andriamanitra ny Abrahama. Alleloia. Egany ho tanteraka aminao reo fitahina fitony Abrahama reo. Alleloia. Egany ho tanteraka aminao reo fitahina fitony Abrahama reo. Tsy maintsy niala tao i Abrahama. Fa maninona moa i Abrahama tsy maintsy niala tao? Tsy maintsy miala tao satria zao itoerana tao hoe Arana io raha jerentsika dia vao tonga tao kelikely ny rain'i Abrahama maty. Dikan'izany toerana misy fahafatesana tao, toerana feno ozona tao, toerana feno fanompotsampo tao, toerana feno fahalitona tao, toerana manohatra ny sitrapon'Andriamanitra tao. Dikan'izany raha ohatra ka hanatanteraka ny teny fikasany Andriamanitra tsy maintsy manala ny Abrahama ao. Ary ny anjaran'ny Abrahama dia ny manapa-kevitra hiala ao makany amin'ny tany Kanana. Jereo nareo tsara misy vantokoa antsika mankataka amin'Andriamanitra mba hahita fiovana eo amin'ny fiainantsika. Ianao ve dia tsy mieritreritra fa tsy henin'Andriamanitra io vavaka sy ranomasitsika io? Tena henina io misy olona hipirimpiry miantso an'Andriamanitra hoe valio Andriamanitra, dia tsika ve dia tsy atsapa hoe tena henin'Andriamanitra io vavaka ataotsika io? Tena henina io. Fa saika izao misy fanapahan-kevitra raisinao androany. Eto ny baiboly dia milaza manao hoe miala mianga. Dikan'izany dia hoe aza mijanona eo intsony fa
manaova fiainana vaovao miaraka amin'andriamanitra. I andriamanitra tsy nety miaraka tamin'ny abrahama mihitsy tahoarana nanodoka azy abrahama manao hoe andriamanitra ato ihany ato nefa mahazatra andriamanitra maninona nefa raha eto e zany e mpanomponao e inona no tsy efa nankatako taminao ka tsy nomenao aleo re andriamanitra mba eto a mbo marina e fa zao ihany ny tenin'andriamanitra mingay ianao de mialahy ianao eo zany dikan'izany tenyzany de hoe raha tsy manapa-kevitra ialeo ianao de tsisy na inona na inona ho vitanao, tsisy na inona na inona ho tsapanao. Ny azo antoko a tao amin'ny tanàna tao hoe arana io dia somary feno zavatra ratsy. I abrahama te afana fo amin'ny fanompona tompo, te hanana fitondratena tsara fa saingy zao tsy afaka. De ny vahaolana hitan'andriamanitra de hoe melahy ianao. Misy olona eto androany tenenin'andriamanitra manokana te ahita fiovana ianao fa saingy zao ozy andriamanitra melahy ianao ao, misy zavatra tsy maintsy iananao. Ndre mandeha miala mitsiny miala tsiny amitsika misy olona tafaresaka tamiko dia rehefa tafaresaka de zao ny teniny isaky ny mentoroteny a pastera ozy a tsy mahazo aina miolakolana ihany aho mpandrenesana ny mentoroteny satria ohatra miza foana ny teneninao manatin'le toroteny tsy mahazo aina de zao zony problemako vadin'olona ozy ny mamelona vadin'olona ny mamelona vadin'iza hoe vadin'olo kafa moa zany no mamelona an'ilay anabavy nefa i vehivavy koa manambady de tsy ny vadiny zany tena mamelona azy fa ny vadin'olona. De misy fotoana izy marary sepitsepitra ary rehefa ao anatina fotoam-bavaka ohatra zao zany de karazany reny le olona osaosa tsy mety mahazo ainy reny, tsy tena mahazo ainy. De nanantona azy hoe inona moa zany no tokony ataoko paster? De zao ny zavatra tokony atao rehefa misy karazana fahotana mifamatotra aminao, safidiny eo anoloanao na ianao manapaka fifandraisanao amin'ny fahotana io de mitony fifandraisanao amin'andriamanitra, na ianao mijanona amin'ny fahotana io de ho tapaka mandrak'izay ny fifandraisanao amin'andriamanitra. Ary zay no mahatonga amin'ny baiboly tsy maintsy miala ianao, tsy maintsy miala. Misy zavatra ndraindray miatra amin'ny atsika marary, tena marary hoe moramora ny pastera no miteny an'izany fa tsy ao aminao le toerany fa eto nefa de ambara soratra masina tsy maintsy miala ianao. No averinao ve fa i abrahama tsy nala elo amin'ny toerana tao tany orany kaldiana sy tany amin'ity arany ity fa rehefa toka ny tenin'andriamanitra satria te ho tahin'andriamanitra izy de ozy ny soratra masina niangy abrahama, finoana ny angany tao ao amin'ny Hebreo toko fairaika ambin'ny folo de finoana ny alany abrahama tao ary rehefa niala tao izy de ireten'ny fikasan'andriamanitra rehetrarehetra tanteraka tamin'ny abrahama. Alleloia. Misy décision tsy maintsy raisinao raha tianao no tahin'andriamanitra. Zany ry havana no mitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika de ny fanapahan-kevitra raisitsika androany ihany. Alleloia. Jereo nareo ane matetika ty zavatra ty fa resahana eto ndraindray tsika mangataka amin'andriamanitra foana, tompo adiovo ny foko. Ary izy moa tsy mahalala an'izany an-dalatsoratra masina zany hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'andriamanitra, fatatsika zany la zao ny aokaikinao lanytsika tsenjery zany e. Izy ny tsy mahay an'izany. Mandehana ianao makeny amin'ny tsenan'ny ravaonko sy analake fifamidy eny zany verset zany be lehibe olona mivatro zany sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'andriamanitra.
de etotsika manadino fotsika tonga any an-trano maloto ny fotsika. Inona ny mampaloto ny fotsika? Fianakaviana daholo ny manodidina atsika eo. De ireo fianakavianao reo tsy mivavaka, mpiara-mandova daholo nareo rehetrareo. Mpiara-mandova, misy ny taranaka bebe razay, de bebe rasoa, de ramavo, de taranaka raketamanga. Zany hoe ao amin'io tanàna io daholo. De samy manana ny fivavahana. Misy manompo sampy, misy silamo, misy fivavahana mpanapodika didy folo, eo manodididididiny eo daholo daholo. Misy ny contre ny fivavahana arahanao io, de ny anjaranao fotsiny de marary fo ozy ianao manao hoe hitanao tompo zao fijoroko zao, za hijory Jesosy za tsy emitra nefa ny fo amin'io maloto. De mifandroaka sy ny famosavy aza ny sasany. Jereny eny a-tokotany maray ny andro, lamokana tody, lamba menamena kely, mialatsiny ny sasany ahitana maloto hafahafa. De hitsangatsika anao délivrance miala miasany devolo, tsy maintsy mandresy zay amin'ny alala Jesosy, manoatra nono mparesy amin'ny alala ty anay, tsy misy miala eto. Mety sany ipetrahanao amin'io efitra anankiray, efitra anankiray fa bobongolo, feno milaly, feno kalalao mifamezivezy. De ozy ianao manao hoe ato amin'ity fitoeran'ity tokoa Jehova. Andriamanitra nefa de miteny ary mbola mamerina izy androany manao hoe mielay eo amin'ny tanin'ny dadanao sy ny mamanao, de mandany any amin'ny toerana zay asehoko anao, de atonga anao firenena lehibe ao ka ho azonao sy tonga aminao zao fitahina anankifito. Vakio tsara baiboly, natao anao io. Zany hoe tsy manana anjara amin'io ny olona tsy miova, ny olona tsy manapa-kevitra ny iova, tsy manana anjarany amin'izany, fa raha manana fanapaha-kevitra ianao, ho lasanao ny teny fikasan'Andriamanitra. Alleloia. Satria le problème de izao, maloto ny fonao amin'ny cousin cousine, amin'ny tonton, amin'ny mpiray-tampo aminao satria misotro toka izy ianao mivavaka, ianao aty feno ny fanahy masina, tongany ianao maloto ny fonao. Ina moa zavatra ataonao sisa? Anozona ny faranao. Fa ny baiboly mampianatra antsika raha te ho tain'Andriamanitra ianao, manana fanapaha-kevitra. Alleloia. Ozy izy manao hoe miala eo amin'ny tanin'ny dadanao sy ny mamanao, de mandehanany amin'ny tany zay asehoko anao. Dikan'izany misy fiovana takin'Andriamanitra eo amintsika raha tiana ho tanteraka amintsika io teny fikasan'Andriamanitra io, itehaka ao an'Andriamanitra. Alleloia. Alleloia. Fanapaha-kevitra ho amin'ny fiovana tsy maintsy ataoko ary tsy maintsy ataonao zany. Alleloia. Zay le mahatonga ny baiboly miteny manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao mba hijery andalatsotra masina anankiray tsika atao ny filazantsara ny jaona toko fahavalo, jaona toko fahavalo a, de mandika an'izy ty a andalatsoratra masina faran'izay tsotro ty, de hitako hoe hoavana be ny lanja amin'ity andalatsoratra masina ty. Zao ny natoko fahavalo. Mandiny ny efatra amby telopolo. Jesosy namaly hoe, namaly azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa izy rehetra manota de andeviny ota. Ny andiny ny fahenina amby telopolo. Koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Alleloia. Izay rehetra manota de andeviny ina ozy, andeviny ota. Toizako. Koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ny dikateny amin'ny dikateny hafa de zao fazany azy manao hoe
koa raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tanteraka ianareo, na hoe ho afaka mihitsy ianareo, tena ho afaka tanteraka ary afaka mihitsy. Zany hoe tsy misy ampahapahana fahotana mety hamatitra ny olona anankiray intsony rehefa ny zanaka dia Jesosy Kristy tompo no manafaka ny olona anankiray. Zany hoe rehefa tafiditra ao anatintsika Jesosy dia maty ny amin'ita isika fa velona ho an'Andriamanitra. Ary zany mahatonga Galatiana 4:5-20 miteny manao hoe tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Zany hoe raha Jesosy marina no velona ao anatina mpanompon'Andriamanitra anankiray dia mizogotra sy miala tanteraka ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray ireo karazana fahotana izay mamatotra sy mangeja ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Io ry havana malala enao nareo tsarotry zavatra teneniko anareo teny. Io ihany no lala tokana anankiray na zavatra tokana anankiray manakana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, manakana ny olona tsy azo valim-bavaka ary sanatry ny vavaka ny ray andro any, manakana ny olona tsidika ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fahotana. Isaia 5:20 dia hoe ny fahotanareo no efitra mampisaraka aminareo amin'Andriamanitra reo, ny eloko areo mampiafina ny tavany aminareo. Zany hoe ny fahotana no mampiafina ny tavan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra ary tena miafina mihitsy Andriamanitra, tena miafina Andriamanitra. Zany ry havana no itenenantsika manao hoe tsory ao anatrehan'Andriamanitra. Raha sanatry ny vava mpanompon'Andriamanitra ianao, olona efa nosoran'Andriamanitra, mety efa mpiandraikitra kanefa sanatry mbola andevon'ny ota na andevon'ny fahotana. Tsory ao anatrehan'Andriamanitra mba hanafana antsika fa aza mamita tena. Ndao mba hijery karazana fahotana tsika hoe inona avy zany fahotana zany sao dia misy tsy maso. Atao amin'ny amaky anankiray tsika atao amin'ny Isaia 5. Isaia 5. Tiako ho raisinao tsara mihitsy tony verset tony verset mahafinaritra be izy ty. Isaia 5. Ny 9:20 dia hozy izy manao hoe lozan'izay mifo maraina, mifo maraina koa ka mitady toka, izay miboboka sa miboboka boboka, izay miboboka maraparivany andro ka ampiretin'ny divay. Averiko indray mandeha lozan'izay mifo maraina koa na mitady toka ka mitady toka, izay miboboka mandra-parivan'ny andro. Dia atao amin'ny boky ny oabolana 7:20. Oabolana 7:20 ny 7:20 hoy soratra masina: anizany indrisy, anizany endre, anizany fifandirana, anizany fitolokona, anizany ratatsy ahotsy-ahoana, anizany masom-boaramena, an'izay mitsikitra amin'ny divay, eny amin'izay mandeha anandrana divay voaroaro zavatra, aza mijery ny divay noho ny amena sy ny fangaro hoaniny ao anatin'ny gilasy, ary ny fikorinany mafinaritra fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy ary anindrona toy ny mena rana. Aleloia! Hitanareo ny fisotroana toka na tapany na bota na consomme kely dia hozy izy ho baiboly manao hoe lozan'ny olona zay mifo maraina ka mitady toka, lozan'ny olona mifo maraina ka mitady toka. Zavatra mahavariana dia ity: lasa malalaka ho an'ny olona ny karazana fahotana amin'izao fotoana izao. Misy mpitondra fivavahana misolo toka, misolo divay, misy olona tena mafana fo ao amin'ny tompo fa mbola hitanao katsy ihany raindray.
misy olona zay noverina hoe mpanompon'andriamanitra fa miresaka aminao eny an-dalana eny fa mbola mamofopofona kely raindray de gaga ianao izy lay raha namana anankiray hoe mpanompon'andriamanitra ve zanak'andriamanitra ve mbola voafatotry ny toka mbola voafatotry ny fahazaran-dratsy zany teny aminao raha jesosy marina ny manafaka anao de ho afaka tokoa ianao raha izy nanafaka anao sy fivavahana na toko-pivavahana na pastera nanafaka anao fa raha jesosy nanafaka anao de ho afaka mihitsy ianao. Alleluia. Loza ho an'ny olona anankiray zay fo marainaka mitady tokana ho anao zay mijery ty fandarany ty amin'ny télévision ngamba ianao fahitako anao hoe ny volanao lany amin'ny toka mitsarama isambolana de aveo lany amin'ny toka ny vola mahazo vola isanandro de tsy maintsy misotro kely tsy mbola nisy olona ny satroana diplôma tamin'ny alalany fisotro toka tsy mbola nisy olona njorobavolombelona tafitaka amin'ny teny manao hoe izahay moa zany de taranaky loha mpisotro toka zay mianakavy de zao tafity zao e de zay laka faralahy zao lasa ny andafo satria mamilava de le anankiray nazy toerana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena zany raha isotro toka iko izany a fa de tafity e fa ny valo ny fisotro toka tsy maintsy potika le olona tsy maintsy rava ny tokantranony tsy maintsy ary tsy ela velona zany tsy ela velona ny akamaron'ny tanora be dehibe ny tanora zazalahy maty eo fahavalo amby roapolo taonany fa efapolo taonany fa dimy amby efapolo taonany vokatry n'inony areti-bavony vokatry ny fisotro toka mety mamofopofony ianao mijery an'ity fandarany ity na tonga eto amin'ity toerany ity raha jesosy ny manafaka anao de ho afaka tokoa ianao. Alleluia. Atao amin'ny bokin'ny Joba toko faharoapolo ato Joba toko faharoapolo toy zao nivaky ny teny aminaran Jesosy manao hoe Joba toko faharoapolo andiny faharoambin'ny folo na de mamy eo ambavany aza ny ratsy ka feny eo ambany lelany ary tsy tsininy ka tsy foiny fa tehirizinao amin'ny lanilaniny ihany de miova ny haninao an-kibony ka afero ny vipera no ao anatiny harena no nateliny nefa lohany ray loaran'Andriamanitra hiala ao an-kibony zany ny poziny vipera no tsetsafiny no tsetsefiny ahafaty azy ny lelany mena rano. Inona ny tian'olona zay amin'io a inona lazaony akaikinao mamy sy io hoe inona io mamy sany tiano resany amin'io ozy izy manao hoe averiko ndre mandeha tsara ny eo amin'ny andininy fahenina amby folo ny poziny vipera no tsetsefiny ahafaty azy ny lelany mena rana. Hitanareo a ny paraky a fahotana mina paraky lazaony ao akaikinao fahotana mina paraky. Ny paraky de karazana zezika simika anankiray izay atao any anaty vava. Ny fahitako azy ny zezika de natao ambolena vary na ambolena hanana fa tsy natao any anaty vava fa amin'ny fotoana io ataontsika any anaty vava de voalaza ny soratra masina fa mitsetsitra ny poziny mena rantsika. Hitanareo zany hoe mitsetsitra ny poziny mena rano zany mena rano zany de devoly zany hoe ny olona anankiray mina paraky miala tselo atsika zay mina paraky rehetra fa ny olona mina paraky de mitsetsitra ny poziny mena rano zany hoe misy herina devoly akafiziny zany hoe mitsetsitra ny poziny mena rano misy herin'ny satana zany tsetsafiny tena akafiziny mihitsy
ndria manteha tadidiko tsara anao délivrance na vehivavy anankiray de i vehivavy io a tena mpanompon'andriamanitra tena mpanompon'andriamanitra fa zao zatra mahavarina tamin'le anabavy rehefa tonga ny fotoam-bavaka karaiky tany délivrance de izy tokony hanampy ray ny miatsika voalohany miatsika foana izy de nisy vanim-potoana ako nakany atokantranony de mba hivaovao pastera ozy natao ny vavaka de ao anatin'le vavaka maheno fofonam-paraka tena mahery vaika be le fofonam-paraka de nantany azy zany ka ianao mihina-paraka tere pastera nifika ozy tsy mihinana mihitsy izy raha eo amin'ny nifiny de rehefa nalefa le délivrance niterena le devoly ty mpihina-paraka be mihitsy ty ozy ty efa mpihina-paraka hatramin'ny fahazazany mihitsy ty vehivavy ty ozy ary tsy afaka ifatenanay io ozy de rehefa tonga saina de niteny taminy aranabavy tsorony marina de ny bebady mialay ianao amin'io mialay ianao amin'ny finanana-paraka io mpanompon'andriamanitra venao de mbola hinana-paraky toroteninona ny teny tsy efa mitoriana taminao de ato ianao no manompo an'andriamanitra de mbola hina-paraky foana ay zany ny fomba finanana an'le paraky a atsofony amin'ny orony atsofoka eto amin'ny orony eto de atelina ny anaty kipo ny azy tena ateliny mihitsy de rehefa mandeha eny ny andro sy ny fotoana de voaka daholo i fofonam-paraky io samy manana ny fomba finanany daholo eto anie mahavarina mahavarina jereo nareo tsara mahavarina zany tena nahavarina mihitsy le mandeha nakatsy amin'ny trano fivoahana tatsy a de misy anabavy mihina-paraky eo ay ny mahela be azy eo anatin'io trano fivoahana io mihina-paraky iny amin'in'le aniny iny feno-paraky feno-paraky hoe ary misy olona mbola mihina-paraky neverinao fahotana tsotsotra kely zany e fa mankeja ny fiainanao eo anatrehan'andriamanitra zany ary mampikatona ny varavarany lanitra sy ny varavarany fitahin'andriamanitra ao atsika zany hoe mody mitsotsoko tsika de hina-paraky rehefa avy eo de ho any amin'ny WC embesa amin'ny vavady eo kily raha mbola atra amin'ny WC mbola mazady be kiboko tsy mbola afaka zany olona zany tsy mbola afaka tena misy ao mpihina-paraky mpanompon'andriamanitra ny anaranao fa nefa ianao mpihina-paraky randro zanaka no afaka anao de ho afaka tokoa ianao ho afaka tanteraka ianao alleloia sy ny ampahany any no afaka ao aminao fa ny tenanao ray manontolo de afaka alleloia marina fa mpanota ianao niditra teto fa tsy tokony ho mpanota foana ianao mandava-taona tonga eto alleloia nandeha teny miandro sy ny fotoana sy ny volana de mbola iny tsy malitsy no vao malitsy an'iny foana na hoe za tsy tia zavatra anakaraha ty pastera ohatrany tsy afako mihitsy tena gaka pastera tena tsy afaka re ao pastera petao ny lohako aloha ao roa taona telo taona efa taona nanompo an'andriamanitra tsy mbola afaka ihany mahatonga ny olona anankiray tsy afaka de zao tsy ampy fanapahan-kevitra ianao tsy tia an'andriamanitra ianao atakalinao paraky andriamanitra atakalinao fampirafesan'andriamanitra fa raha tena tianao marina andriamanitra io no manakana ny valom-bavaka arinao any io alleloia ato amin'ny Joba toko faraky amby efapolo andininy faraky amby folo andininy fahafolo ny fieviny Joba toko faraky amby efapolo andininy fahafolo
ny fieviny dia mampamirapiratra fanazavana ary masony dia tahaka ny ody masony maraina. Lelafo no mivoaka avy amin'ny vavany, kilalaonafo no miparika avy aminy, ny vavorony dia voahan'ny setroka tahaka ny avy amin'ny vilany mangotraka any amin'ny fandrona. Ny fofonay no mampirehitra arina ary misy lelafo mivoaka avy amin'ny vavany. Ny vozony no toeran'ny heriny, ny vozony toeran'ny heriny zany hoe le mavomavo ery ambany ery zany. Ary mibitaka eo anoloha ny fampitahorana, mibitaka eo alohany nina mivalimbalina ny otraka amin'ny tanany. Mafy ireny ka tsy azo endahana, mafy tahaka ny vato ny fony. Manino ny fony? Eny mafy tahaka ny vato fikosoam-bary sy ny sisa sy ny sisa. Inona ny resahana eo? Miresaka sikara izy eo, miresaka sikara. Jereo nareo a, ny olona anankiray voafatotry ny sigara dia efa ambaran'ny baiboly eto. Mafy tahaka n'inona ny fony? Mafy tahaka ny vato, ary tsy mba vato tsotsotra fa vato fikosoam-bary, vato fikosoam-bary. Andriamanitra raha niantso ny olona anankiray dia izy manao hoe ho fafazako rano madio ianareo mba adio, ary omeko fo vaovao ianareo, ary mifanako no ataoko ao anatinareo, dia hoesoritra aminareo izy ny fo vato, dia hosoloana fo nofo. Ezekela 4:30 esoritra aminareo ny fo vato dia hosoloana fo nofo. Zany hoe ny mpifoka sigara dia olona manana fo vato, fa rehefa mandreny tenin'Andriamanitra dozy Andriamanitra manao hoe omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Alleloia. Hitanao, mety mpitoro fivavahana mpitoro teny ianao mijery an'ity fandarana ity, napino mafana fo, nefa ianao mbola mifoka sigara. Dia voalaza amin'ny baiboly fa olona manana fo vato ianao. Olona manana inona izy? Ny olona manana fo vato. Androany raisy ny fanapaha-kevitra fa raha ny zanaka no afaka anareo dia, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, ho afaka tokoa ianareo. Jereo nareo fa misy fahotana kely ohatra an'izany a. Ianao mendratra valimbavaka angeza be, tena ozy ianao hoe Jesosy a, araka ireny tsodrano ireny Jesosy dia ho tahina. Nefa mbola voafatotry ny sigara ianao, voafatotry ny borika kely. Any anaty pataloha jeans anao any zao mbola misy ao am-paosy ao amin'ny jeans anao arinao amin'izao fotoana zao. Miaina an'ity toriteny ity ianao dia misy briky ao amin'ny ilany ao dia ao amin'ny jeans anao. Ny briky anao ataonao ato anatin'ny kostaranao ato, dia le borika kely ao arinao. Ianao rehefa mivavaka sady efa te hifoka ianao zao. Lazaiko aminao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa olona manana fo vato, ka ny olona manana fo vato sady tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra tsy ahita valimbavaka. So misy ty toriteny ty anafaka anao androany. Alleluia, alleluia. Ozy izy soritra manao hoe atooro ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana, fa aza manolotra ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana. Zany hoe ny tenanao atoloro an'Andriamanitra. Alleluia. Omboy ao amin'ny azo fijaliana ny fahotantsika rehetra. Ary Jesosy, ary amin'izao sisa izao aza manota intsony, amin'izao sisa izao aza manota intsony. Jereo raha lasa anabavy, inona ny zavatra manandevo anao? Andevo sigara ve anao? Sigara ve manandevo anao raha lahy? Paraky ve manandevo anao raha nabavy? Fahotany zany a. Ary zany fahotany zany manakana ny fidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary manakana ny fidinany fahasoavan'Andriamanitra izay tokony ho azitsika. Mangataka aminao any salato ny tananao, avereny zao teny zao: Jesosy a, ianao mahalala ny etaetako, te mba ho afaka
misy zavatra tsy resitro mihitsy fa androany Jesosy babonao resinao anaraka anao atompo afotry ny fahotana afotry ny rehaka anompo anao hatramin'ny farany a Jesosy tsy anota intsony amin'izao sisa izao amin'ny anarany Jesosy afao atompo amen. avadio ny baibolinao atao amin'ny boky ny oabolana toko voalohany oabolana toko voalohany a ny andininy fafolo izao nivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy anaka raha tao mpanota ianao aza manaiky raha tao mpanota ianao dia manino ny aza manaiky ny andininy 7:10 avy mba hiara miloka eto aminay aokoa iray ihany ny kitapom-bolantsika rehetra anaka aza miara-dalana aminy ianao arovo ny tongotrao tsy akamin'ny alehany fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy sady fangana andatsatra eno tsara ozy ny baiboly eto anaka raha tao mpanota ianao aza manaiky zany hoe raha misy mpanota anankiray zany ny taonanao dia tokony ahoana tokony ataotsika tonga dia mandavy hatrano tsika tonga dia mandavy hatrano hoe tsy mety amiko alleloia tonga dia tsy mety aminao zany ho atsika tanora be dehibe ny fakam-pana amin'izao vanim-potoana izao raha tao minamanao fantatrao fa fahotana aza manaiky aza tia manandrakandrana fahotana ny fahotana tsy mba azo atao ny manandrakandrana tsy mba azo atao manandrakandrana ka hiteny ianao manao hoe ohatrany tsy mbola nandehananay zany fiainany zany ka alao mba handramanay aloha aza manandrana ny soratra masina dia milaza manao hoe andramoka izao fa tsara Jehova ny fanomponan'Andriamanitra no andramana fa tsy ny fahotana aza manandrakandrana misokitoka aza manandrakandrana mijangajanga aza manandrakandrana zany hoe andao misy mpitaiza mahona ry ka hanala fanadinana dia mba hanandrana fotsiny fa tsy hoe tenanao ozy izy soratra masina anaka raha tao mpanota aza manaiky aza manina ozy izy aza manaiky lazao ny ao kaiky anao raha tao mpanota aza manaiky de ozy izy eo amin'ny andiny ny andiny 7:11 izy teo raha ozy izy manao hoe andao isika hiara iloka aza manaiky alleluia ina moa zany atao hoe miloko zany tsisy olona miloko amin'ny lalao zany fa rehefa miloka dia miloka hoe ny anay io lalao fa tsy loka ny anay raha ny ina moa ty anaran'le vola aloha amin'izy ny anay ny fond amin'izy ny aray zato na 1000 francs kala ray fotsiny ny anay ny fond de ozy izy baiboly manao hoe aza manaiky alleloia raha misy fianakaviana ohatra misy fianakaviana ka ao anaty fivorim-pianakaviana tsika de zao raikita ny fizarana karatra be loty na manao rami de zao ny ambarany soratra masina aminao anaka aza manaiky alleloia na fianakaviana kaiky azy io de zao ihany ny ambarany baiboly zany eny matery an'ity lalan-danitra ty matery an'le lalan-danitra zany mahafinaritra amin'izy koa natery azy de zao tsy avelan'Andriamanitra anaonao foany zany mihitsika raha tao mpanota ianao aza manaiky izy raha hoe andao hiara iloko sika de hoe izarakaratra dame de bique dame de cœur trèfle miatra trèfle tsy haiko inavy le filaza azy de aza manaiky midika an'le aza manaiky de hoe tsy manao an'izany zahay
tena tsy afaka manao mihitsy ah. Alleloia. Fa tsy andao ary fa tsy manina mihitsy satria pastera tokonka mahita aty doraka manao fa rehefa avy eo betaka fa ny amboarany soratra masina de osy izy aza manaiky lazao ny akakinao aza manaiky oa. Alleloia. Io raha be amin'izy io tafiditra any anaty telefona ny loka, tafiditra anaty telefona satria efa misy dômy ao anaty telefona. Za gaga fa tafiditra anaty telefona double enina double efatra telo sy roa bondy tafiditra ao daholo na loto na karatra na inona de misy teny zao manao de inona ihany ary zany no azo atao de katona mihitsy zany tsika ty da tsisy inona azo atao mihitsy zany inona ihany nataonay zany ohatry izy soratra masina raha misy miteny aminao ndo iara iloka tsy voatery olona fa mijery telefona ohatr'izao anao de misy dômy ao de io zao baiboly aza manaiky tonga de ajanoko mihitsy aza manaiky de dika zay tsy manaiky esoriko ao anaty telefonako dômy io esoriko eo ikaratra io satria soratra masina de miteny ny soratra masina mitondro zotra ho arahako de izy manao hoe aza manaiky raha tao amin'ny olona anota. Alleloia. Raha itery izy manao mba hiara iloka aza manaiky aza maivanina zany ndraindray tsika mieritreritra manao hoe ao anaty telefona zarerany paster io fa fahotana io. Alleloia. Fahotana firifiry amitsika mora lasana bava no maniry hoe jesosy ataovy manana elana tahakany any voro mahery iazakazaka fa tsy ho sasatra andeha nefa mandeha ihany ny taona sy ny volana lazako aminao afaka roa volana de fa 2020 ray mandeha niny ampy tsy fotoana io famataranandro le ka tsy mijanona re olona itsika ane ndraindray ny varimbariny tsika no manao aller retour fa ny famataranandro tompoko mandroso ihany jereo tsara fa raha vita ambe efapolo taona ianao zao hiakatra vala ambe efapolo taona ianao mieritona ianao aza mieritreritra manao hoe tompo ajanony vita ambe efatra ihany aloha ny olona defa ny ajanony eo miara-miainga de miara-tonga. Alleloia. Tsy mitsitsy anao zany ny famataranandro sy ny fotoana miazakazaka io tsika raharay variana amin'ny lalao hoe mbola azoko lalaovina kely ty be de be ny mpanompon'Andriamanitra variana amin'ny lalao variana matoritory fa ny fotoana tsy miandry an'izany.